mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimiraba antsika riavako malalatra ry tialatsinainy fa 7 ny volana aogositra ity. Ny mofinaina nalahatry ny sampana sekoralado antsika riavako dia ny jaona toko 12 jaona toko 12 andiny fa 7 ka hatramin'ny andiny fa 7 jaona toko 12 andiny fa 7 ka hatramin'ny fa 7 fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy namaly azy hoe tonga ny fotoana ankalazana ny zanak'olona. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha tsy latsaka ao amin'ny tany ny voambary ka maty dia mitoetra foana izy. Fa raha maty kosa izy dia ahavokatra be. Izay tiany ainy no mahavery izany, fa izay mankala ny ainy amin'izao fiainana izao no hiaro izany ho amin'ny fiainana mandrakizay. Raha misy olona manompo ahy dia aoka izy hanaraka, ary izay toerako dia ao koa no itoeran'ny mpanompoko. Raha misy olona manompo ahy dia ankalaza azy ny ray. Ankehitriny mangororo ny fanahiko, ary ahoana no lazaiko? Raha io, vonjeo afaka amin'ity ora ity, nefa izao no ny haviako amin'ity ora ity. Raha io, mankalaza ny anaranao. Dia nisy feo avy tany an-danitra na hoe efa nankalaza azy ary ankalaza azy indray. Ary ny vahoaka izay nitsangana teo ka naharetina na hoe kotrokorana izany, hoy ny sasany. Anjely no niteny taminy. Jesosy namarika nanao hoe tsy noho izao no nahatongavana izany fehizany fa noho ianareo. Tonga ankehitriny fitsaran'izao tontolo izao. Ankehitriny andrenan'izao tontolo izao dia roahina, ary izaho raha sanatra hiala amin'ny tany dia hitaonany olona rehetra natonay. Izany nolazainy anambara izay ahafatesany efa hiaretany. Ray masonao, malamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Andiny fa 7 sy ny andiny fa 7. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha tsy latsaka ao amin'ny tany ny voambary ka maty dia mitoetra foana izy, fa raha maty kosa izy dia ahavokatra be. Izany no lazainy hanambara izay fahafatesana efa hiaretany. Riavako ity jaona toko 12 ity dia toriteny izay nataon'i Jesosy maneho na mamitina ny zava-hitranga amin'ny fotoana faraparana. Efa mampahafantatra ny fahafatesany amin'ny mpianatra Jesosy eto. Ary ny tenany nohariny amin'ny hoe voambary eto. Izy manao hoe raha tsy latsaka amin'ny tany ny voambary ka maty dia mitoetra foana izy. Jesosy mampitany tenany amin'ny voambary. Voambilemo na varim-bazaha ny tena voaresaka eto. Ary dia hoy Jesosy hoe tahaka n'iny voambary-bazaha iny, tsika mahafantatra fa rehefa afafy ny vary, afafy zany ny vary iny akotra iny, dia lo, ary tsy vary tsony rehefa avy eo, fa lo, dia zay vao manjary tonga ketsa. Ary dia mokatra manome saloim-bary, manome vary rehefa avy eo. Jesosy eto mampitany tenany amin'ny vary, amin'ny voambary. Zavatra intelo zany ny raha lalinina tsara dia zavatra dingana telo vao tonga ny vary, vao tonga vary ny voambary. Voalohany, latsaka amin'ny tany izy. Faharoa, lo izy ka maty. Ary fahatelo, maniry izy mba ho tonga vary. Raha toa ka jerena eo amin'ny lafiny ataontsika hoe ara-potom-ponoana zany dia mazava tsara. Mizara telo tahaka ny fiainan'i Jesosy. Tapany voalohany dia ilay fahatongavana ho nofiny Jesosy. Ilay Jesosy tonga olombelona. Dingana voalohany. Dingana faharoa, ilay Jesosy nangiry firy
maty tao amin'ny hazo fijaliana. Ary ny dingana fahatelo ilay Jesoa niakatra nakany an-danitra. Ary dia izay ny sary aseho an' Jesoa eto manao hoe raha tsy latsaka amin'ny tany voambary ka maty dia mitoetra foana izy. Tapany voalohany latsaka amin'ny tany ny vary, zany hoe lay fahatongavana ho nofo. Iny lay tenenin'ny teny latina hoe adventus incarné, lay fahatongavana ho nofo. Hoy ny teny frantsay hoe incarnation, zany hoe lay fahatongavana ho nofony Jesoa tonga teto ambonin'ny tany Jesoa, lay zanak'Andriamanitra, lay Andriamanitra tonga olombelona, araka ny tenin'ny Jaona hoe ary ny teny de tonga nofo ka nonona teto ambonin'ny tany, latsaka teto ambonin'ny tany, na nalatsaka teto ambonin'ny tany, na mipetraka teto ambonin'ny tany. Zay le dingana voalohany, zay le hoe latsaka amin'ny tany ny vary. Saingy zao rehefa ko malala, latsaka tamin'ny tany ny vary fa mbola vary any izy, zany hoe nijanona ho vary any izy. Ary izay fahatongavany Jesoa zay dia fahatongavana ho nofony Jesoa de zao tsy io akory mbola mahatanteraka ny famonjenantsika fa dingana ihany io. Raha ohatra Jesoa ka tonga olombelona, Andriamanitra tonga olombelona ka nijanona ho tonga olombelona fotsiny de tsy tanteraka ny famonjenantsika. Niara-monina tamintsika teto izy dia mety nanasitrana ny jamba, napahiratra ny jamba, nahavoky ny nona tany Israela tamin'ny fotoan'andro. Fa ho tsy nanana anjarany tamin'izany mihitsy itsika malagasy, raha ohatra ka nijanona tamin'ilay adventus incarné, na nijanona tamin'ilay incarnation fotsiny Jesoa. De zao lasa tahaky ny Jesoa izay nijanona ho Jesoa tany Nazareta ihany. Lasa mijanona ho Jesoa Andriamanitra saingy Andriamanitra zay nijanona tany voafetra raha geografia lazaina azo ilazana azy. Fa ny faharoa de zao ho Jesoa latsaka tamin'ny tany izy ka maty. Ny dingana faharoa de zao tsy tonga no fotsiny Jesoa de niriry tamin'ny olona fa maty izy, maty teo am'lay tany izy, maty tety ambonin'ny tany izy, lo zany tonga raha oharina voambaly de hoe tonga lo. Fa Jesoa moa tsy nandalo ny fahalovana araky ny tenin'ny mpanao salama, hoe tsy namela ny zanakao handalo ny fahalovana ianao. Fa nidika ilay teny hoe latsaka amin'ny tany ka maty de zao nandalo ny fahafatesan'i Jesoa, nandalo ny fahafatesan'i Jesoa mba hamonjy antsika. Ary izay ny dingana faharoa, nandalo an'io fahafatesan'io Jesoa teto ambonin'ny tany mba ahatonga azy, mba hahatonga ho zava-baovao ambadiky le fahafatesana. Zay le dika le teny hoe izany no nolazainy hanambara zay fahafatesany sy iaretany. Lay hoe latsaka teto ambonin'ny tany izy ka maty de milaza fangiry firiana lay iaretany, milaza fijaliana lay fiaretany. Ary ny dingana fahatelo de io andininy faharoa amby telopolo hoe ary izao raha sandratra hiala amin'ny tany de hitaona ny olona rehetra anatona ho Jesoa. Zany hoe rehefa nilatsaka tamin'ny tany lay voambary ka maty de tonga saloim-bary nisy vary be aterak'izay de tahak'izay ko Jesoa. Raha ohatra ka tsy nitsangana tamin'ny maty Jesoa fa nijanona tao anatin'ilay fangiry firiana, nijanona tao anatin'ilay tao am-pasana, nijanona tao amin'ny hazo fijaliana de zao tsy nisy vomitsy, tsy nisy kristianina taty Madagasikara, tsy nisy kristianina tany Eropa, tsy nisy kristianina tany Azia. Fa izao nahatonga hoe misy kristianina hatramin'izao tsy mitsaha-mitombo de satria tsy nijanona teto ambonin'ny tany ka maty ihany lay voambary fa tonga saloim-bary, tonga vokatra. Ary de hoy Jesoa manao hoe asandratra hiala amin'ny tany hitaona ny olona rehetra anatona azy. Mazava rehefa ko malala ny fampianaran'i Jesoa. Jesoa zany eto lay voambary. Jesoa milaza ny tena fa tsy maintsy maty tao amin'ny hazo fijaliana izy. Jesoa milaza ny tena fa tsy maintsy hitsangana amin'ny maty izy, tsy maintsy hiaritra izy ary hitsangana amin'ny maty, zay vao misy vokatra. Raha toa ka mijery ny fiainan'i Jesoa tokoa antsika rehefa ko malala, tonga teto ambonin'ny tany Jesoa, nahita vokatra tokoa ve Jesoa? Nahita vokatra ve Jesoa? Raha ohatra ka teto ambonin'ny tany izy, tonga latsaka teto ambonin'ny tany ny vary, na zanak'Andriamanitra latsaka amin'ny tany ny voambary,
moa ve nisy vokatra raha tena jerena tokoa de zao mivaliny ke tsy de nisy vokatra de manao any inona moa ny efa rahan'ny fiainan'i Jesosy nombona atao amin'ny hazo fijaliany ary jereo tsara ny tantaran'ireo apôstôly a raha mamaky tsara ny filazantsara araky ny marika isika de zao na de reo apôstôly reo ara de isan'ny tsy mba nino an' Jesosy raha i marika no mitantara de amin'ny filazantsara araky ny marika de zao ny isan'ny olona mafoy indrindra de ny apôstôly zay mahatonga an' Jesosy nytena tsy efa mafy ve ny fonareo e jamba ve masonareo satria ny isan'izay tena sarotra tamin'ny tompo mihitsy ny nampino azy de ny apôstôly ary hitantsika fa na de ny apôstôly zay niaraka tamin'i Jesosy nandritry ny telo taona azy ohatra Petera tena matika azy ka raha toa ka jerena amin'ny lafiny hoe oarina am'ilay voambary de zao raha latsaka tamin'ny tany lay voambary tsy mbola nitondra vokatra nininy Jesosy tonga de ty ambonin'ny tany tsy de tena nisy vokatra de manahoana angery avako hoe mbola be deaibe ingeny tsy nino azy ary nefa rano tao amin'ny hazo fijaliana dia maty tao amin'ny hazo fijaliana izy nombon'ny olona izy olona be deaibe no nitoriny teniteny an-darana olona be deaibe no ositrany olona be deaibe no nanambarano izy lala sy fahamarina ary fiaina saingy zao firy tam'ireny olona reny no nino azy niara-ny oraka ny olona tamin'ny fotoanany pasika manao hoe omboy amin'ny hazo fijaliana avoay barabasy fa barabasy ny anay fa omboy amin'ny hazo fijaliany Jesosy zay ny asan'i Jesosy nandritra ny telo taona no omboniny tsy nandray tsy tonga nino an'Andriamanitra mihitsy ny olona raha jerena ny mpianatra de zao tamin'ny mamaky tantarany Jaona isika hitatsika Jaona ny tena manazavana izy io manomboka ny Jaona tova 5 nombona tamin'ny hazo fijaliany Jesosy inona nataon'ny mpianatra ny hidy aman-trano ary nanao tazan-davitra ny filazany tsara sinoptika ireo mpianatra rehetra nanao tazan-davitra ny vehivavy azy no nanatona nanakaiky ny hazo fijaliany Jesosy ary maty tao amin'ny hazo fijaliany Jesosy nalevina de zao mbola tsy ny mpianatra ny karakara ny fatiny fa mbola olo-kafa mbola Josefa vany Arimatia no ny karakara ny fatiny napindrana ny fasana ho an' Jesosy ary mbola vehivavy ko mbola nezakazaka maraina nandeha ny karakara ny fatiny Jesosy ny andro voalohany amin'ny herinandro fa iza mpianatra telo taona niaraka tamin'ny tompo nahita ny fahagagana nataon'ny tompo nahita ny tompo nytetiny ranomasina nahita ny tompo namoky ny olona 5,000 mahery sy ny sisa rehetra fa iza mpianatra tsy nahita raha tsolona de zao tsy nahita fombiazana mihitsy Jesosy raha mivokatra tsy hoe mihitsy fa tsy de nanahoana loatra ny vokatra satria zay le hoe raha tsy latsaka amin'ny tany ka lola voambary tsy nisy ny vokatra fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy niakatra nakany an-danitra nirotsaka ny fanamasina torotenin'ny Petera 2 ndray natao batisa torotenin'ny Petera asan'ny apôstôly toko 2 torotenin'ny Petera ndray maka avy atrany de 2 no nibebaka zay le tenenin'i Jesosy hoe raha sandratra hiala amin'ny tany de ahitona ny olona rehetra anatona zany hoe raha tsy maty tao amin'ny hazo fijaliany Jesosy ary raha tsy niakatra nakany an-danitra Jesosy de zao mipetraka toy ny voambary izay tsy nitondra na ina na ina fa ny fahafatesan'ny tompo tao amin'ny hazo fijaliany sy ny fitsanganany tamin'ny maty no nahatonga vokatra ho amin'ny fiangonana ary hitatsika ny toyny aty amin'ny asan'ny apôstôly rehetra ampolony anjatony anarivony ireo kristiana ary mandraky tiany androany de anapitrisanyireo kristiana izay mino fa maty ho azy Jesosy ny avako malala zay mahatonga an'ilay tenin'i Jesosy manao hoe raha tsy latsaka amin'ny tany ny voambary ka maty de mitoetra foana izy tsy hoe maivana ankeny tenin'i Jesosy raha miteny tamintsika izy manao hoe ary anao asa lehibe noho izao azy izy anao asa lehibe noho Jesosy isika satria tamin'ny fotoana natongavan'i Jesosy teto tamin'ny andron'i Jesosy niezaka nampahafantatra Jesosy saingy zao mbola voambary nitoetra ihany izy fa rehefa mbi amin'ny fahafatesany sy fitsanganany tamin'ny maty kosa de zao itsika no anao asa lehibe tsy hoe lehibe no Andriamanitra korontsika sanatriny vava tsy hoe lehibe no Jesosy korontsika sanatriny vava fa anao asa lehibe no Jesosy tsika zany hoe ho betsaka mihitsy ny vo araka ny tenin'i Jesosy manao hoe de ho tanteraka ilay teny manao hoe betsaka ny vokatra fa ny piasa ny vitsy satria efa niakatra nakany an-danitra Jesosy
ary aniraka ny fanahy an' Jesosy ary betsaka ireo zay hibebaka handray an' Jesosy. Revako malala fotoanany fahavokarany zao, fotoanany fahavokarany zao efa latsaka tamin'ny tany vo efa maty lay Jesosy, efa nitsangana tamin'ny maty lay Jesosy, niakatra nakany an-danitra Jesosy, ary efa mitona ny olona rehetra anaton'azy izy. Ary ianao mba ahoana ry havako? Ary isika mba ahoana? Vo manahoana isika? Paoly amin'ny Galatiana de manazava ndray maka manao hoe fa izao koa izay ihany Kristy Jesosy de tsy maintsy manombo ny nofony sy ny filany mba amin'ny faniriany eo amin'ny hazo fijaliana. Zany hoe ny mpiny rehetra koa de zao tsy maintsy latsaka amin'ny tany izy, tsy maintsy latsaka amin'ny tany izy tahaky ny voambary, ary tsy maintsy lo izy vao miteraka zava-baovao. Paoly niteny ndray mako amin'ny Galatiana manao hoe fa zaho koa vao omby miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana. Tsy zaho tsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Zany hoe ny lalan'i Jesosy io de lalam-pitsika piny koa, tsy maintsy tahaky ny voambary koa isika latsaka amin'ny tany sika, ary de maty ary mitsangana tonga olom-baovao. Ina moa dikan'izany ry havako malala? Ahoana indray ny iainantsika? Zay ny ainan' Jesosy azy. Ho tsika manao hoe ny ainan' Jesosy ny hoe voambary latsaka amin'ny tany ka maty de mahavokatra be, de ilay incarnation, ilay fahatongavany nofiny, ilay fahafatesany tao amin'ny hazo fijaliana sy ny fangiry firiana, ilay passion, lay fangiry firiny. Ary ny fahatelo de zao lay fiakarany tany an-danitra sy ny fitsanganany tamin'ny maty. Ary ahoana kosa ny ainatsika an'izany? Ahoana ny ainanao an'izany eo amin'ny fiainana andavanandro? Nataon'Andriamanitra tonga olombelona ianao, zay le hoe tonga ety ambonin'ny tany. Nataon'Andriamanitra tonga olombelona ianao, nataon'Andriamanitra misy ianao, ary tsy afaka mametsina Andriamanitra hoe maninona moa nataonao misy, fa nataon'Andriamanitra misy. De zao rehefa nataon'Andriamanitra misy ianao de zao eto amin'ity tany ity ny fisina, ary miaina eto amin'ity tany ity. De hoana ny filazan'ny Saotra Masina azy? Olom-baovao zay rehetra ao amin'ny Kristy de miara-maty tamin'ny Kristy. Romanina 9:9, niara-nalevina tamin'ny Kristy mba ho andia amin'ny fiainana vaovao. Romanina 9:7. Havako malala, raha toka ao amin'ny Kristy isika de zao manjary fanasin'ny tany, manjary fahazavan'izao tontolo zao, ka tsy ilay antom-pisitsika ity de manjary antom-pisina vaovao ao am' Jesosy. Tsy ny nofotsika intsony no mibaiko antsika, tsy ny filantsika intsony no mibaiko antsika, tsy ny fikasantsika maha-olombelona intsony no mibaiko antsika, fa ombotsika amin'ny hazo fijaliana ireny. Hoy Paoly manao hoe efa nanombo ny nofony, izany hoe tsy ny nofo intsony no mibaiko, nanombo ny faniriany. Ny faniriantsika de faniriana voasiva ny tenin'Andriamanitra. Ny nofinofitsika, ny vision mpiainatsika, ny projet atsika de zao efa nombotsika tao amin'ny hazo fijaliana, zany hoe netitsika tao amin'ny hazo fijalian'i Kristy, ka ny hazo fijalian'i Kristy no hamafa, aniva na anadio ny nofinofitsika, ny faniriantsika mba hifanaraka amin'ny hazo fijalian'i Kristy io. Ary tsy zay ihany Paoly, fa nanombo ny filany koa, zany hoe izay rehetra mety ho ilaitsika, zay rehetra mety zavatra mahamaika atsika, izay ivelitsika lara-pahamena de nombotsika tao amin'ny hazo fijaliana, ka zay zavatra mahasoa atsika ihany, zay no ataon'Andriamanitra, izay no ataontsika, zay no tanterahantsika. Rehefa koa malala, itsika koa de zao latsaka tamin'ny tany ka lo ka maty, zany hoe tsy itsika maha-olombelona atsika intsony ny velona, fa itsika velona ao amin'Andriamanitra. Rehefa koa malala, move tena maty le maha isika atsika, move tena tonga atsika tao amin'ny hazo fijaliana le maha isika atsika, fa indraindray tsy zany ry havako, indraindray ny maha isika atsika nataontsika lasa aloha, indraindray tsy foitsika le maha isika atsika, tiatsika ihany le maha Kristy, tiatsika le fiainana mandrakizay, tiatsika le ao amin'ny tompo saika zao, tsy foitsika le maha isika atsika, tehirizitsika ihany. De sanatria manao ohatry ny boloky laho mamboatseva, ny Ntaolo malagasy mamy niatsy fineroa.
ary de zay ndraindray no mitranga ny fiainana kristianina re avako malala raha misy olona ao amy Kristy Paoly Koritianina voalohany Koritianina faharoa raha misy olona ao amy Kristy de olom-baovao izy olom-baovao izy satria nanaiko faty tao amin'ny azo fijaliana nanaiko hoe tompo za zao olom-baovao de zao tsy ny faniriko tsony ny zava-dehibe fa ny faniriano Andriamanitra ny faniriko ny nofinofiko ny fikasako zay mahazah de zao hoentiko amin'ny azo fijaliana ao ka izay mahasoa izay fantatrao fa mapety izay fantatrao fa mampilamina zay sitraponao ko tanteraka amin'ny fiainako zay le hoe latsaka amin'ny azo latsaka amin'ny tany ny vary ka maty fandikana faharoa atsika rehefa malala de zao tonga olom-baovao niarana tsangana tamin'ny Kristy tamin'ny maty de tonga olom-baovao tsy hoe lasa anjely akory fa tonga olom-baovao lay vary anankiray iny rehefa latsaka tonga vary be dehibe tonga mahavokatra afako malala tsy mahavokatra isika araka ny sitrapon'Andriamanitra raha tsy nanaiky niara-maty tamin'ny Kristy tamin'ny azo fijaliana manakofa fotsiny na koa mijanona ho vary ihany ary efa mijanona ho vary de zao mety ho tsaingoa amin'ny voromanidina mety ho velo mety tsisy heviny tonga de ty ambonin'ny tany fa izao tsy nisy heviny tsaingoan'ny vorona raha oharina amin'ny vary tsy nitondra vokatra ho an'ny hafa satria tsy nanaiky ho faty tao amin'ny azo fijaliana ary betsaka ny olona nandalo ty ambonin'ny tany betsaka ny olona nandalo ty am'ty tany fandalovany ty fa tsy nitondra na inona ho an'ny hafa mihitsy betsaka ny olona tahaky ny voambary latsaka fa tsy nanaiky ho faty tsy nanaiky iova tsy nanaiky iara-maty tamin'ny Kristy amin'ny azo fijaliana dehibe anapitrisany anetsiny mety olona nandalo ty ambonin'ny tany fa izao tsy nitondra vokatra mihitsy ho an'ny fanjakan'Andriamanitra tsy nitondra vokatra ho an'ny hafa tsy nitondra soa ho an'ny hafa fa de nijanona ho an'ny tenany aniarany farany de zao hoy mivolazantsika teo hoe mety lan'ny vorona na vohitsaky ny olona na nandalo tsisy heviny akory refako malala tianao ny hoe hitondra vokatra tianao ny hoe hisy heviny ny fiainanao ka hitondra vokatra tahaka an'izay tiany tompony tenena tamin'ny Jaona toko 2:20 manao hoe zany nanendry anareo mba andehananareo mba havokaranareo de zao refako malala meteza ho fato amin'ny azo fijaliana miara-maty amin'ny Kristy amin'ny azo fijaliana inona moa zany mandray ny fahafatesan'i Jesosy amin'ny azo fijaliana inona moa zany mandray an' Jesosy tompo sy mpamonjy inona moa zany manaiky ny ho faty ho vavolombelon'ny tompo ara-panahy hoe tompo za dia manaiky ny famelan-keloka natolotra atao amin'ny azo fijaliana vao malitsika 3 aogositra na atsiaro manokana namonoana Rasalama Martiora nandeha fonona Rasalama Martiora tamin'ny 3 aogositra 7:30 androany aniotsika 4 aogositra efa raha tsaroana zany dia efa volefony Rasalama raha 4 aogositra 7:30 fa izao refako malala talohan'ny fanenjehana zany hoe talohan'ny taona 7:30 de tsy nihoatra ny 90 latsaky ny 100 raha 90 mahery kely eo azy nisan'ny kristianina teto Antananarivo tsy nihoatra ny 90 fa rehefa tapitra ny fanenjehana de izao 3,000 mahery ny kristianina teto Antananarivo 3,000 mahery tsy nisy missionnaire teto tamin'izany fotoana zany nanomboka ny 7:30 tsisy missionnaire tsony dia ireo kristianina teto no ny fanabe sy ny fampitaisa ny tory ny filazantsara tao anatin'ny fanenjena tao anatin'ny fangiry firiana ary eo ny mamarina manao hoe raha tsy latsaka amin'ny tany ny voambary ka maty tsy mahavokatra izy ary isan'izay niainy an'ireo martiro zany vao tonga teto Madagasikara ilay missionnaire antsoina hoe Elisa ty amin'ny taona 2:26 tao aorianany fanenjehana naharitra 20 taona de izao nitomany izy lehilahy lehibe nidradradratra nitomany nahita ny hoe kristianina tsy latsaky ny 100 mahery eo no nilaozany missionnaire ny 7:30 2:26 mahatratra 3,000 mahery ny kristianina 5:30 mipoaka ny fanenjehana 7:30 missionnaire farany niala teto Jones
jonsfoy ary dia raika be miposy fanjatsy arivo anarivon'ny kristiany efa fiangonana lehibe telo analakely aparbe ambatonakanga no efa tafatsanga talinarivo nytomany missionnaire re afako malala satria nisy martiora satria nisy mpanompon'andriamanitra nanaiky hitondra vo ka mahatoy zao atsika satria nisy mpanompon'andriamanitra nanaiky niaritra satria nisy mpanompon'andriamanitra nanaiky hijaly nanaiky hijoro vavolombelona hatramin'ny fahafatesana ary ianao mba ahoana ry avako ary isika mba ahoana am'izany hoe fanomponan'andriamanitra zany am'izany hoe fanarahana an'andriamanitra zany am'izany hoe fitiavam-bavaka zany am'izany hoe fanajana fitiavanamana fitiavana ny hafa fanompona mba ao anatin'izao taonjato ianantsika izao ve zany tiavako malala mamperitreritra hoe ahoana no ataontsika fiainana kristianina am'izao andro ankehitriny zao nandray everitsika fa mora de mora mako amin'ny fanjakan'andriamanitra mampatsiaro an'ilay hiran'ilay frantsay anankiray hoe samy teo any an-danitra daholo ny olona samy teo any an-danitra daholo ny olona rehetrarehetra le afako malala nataon'andriamanitra ho an'ny olona rehetra ny lanitra atonina ny olona rehetra ny lanitra nafiry ny isan'ny olona saingy zao move ny olona nanaiky ho fahatsalatsaka tetỳ ambonin'ny tany tahaka ny voambary fa tsy nanao na inona tsy nandray ny fahafatesan'ny tompo tsy nandray tsy ny bebaka afako malala enganenao isan'izay atsara hoe tompo za am'ty fiainako fandalovana 70-80 taona mielina ity de zao za naiky ara-maty amin'ny hazo fijaliana za mba te amo fitiavana amo fifaliana amo asa soa hitory ny filazantsara hizara fifaliana manodidina ho fitaovany tompo fitaovan'ny fiangonana amin'ny fitoriana ny filazantsara ny avako malala hoy ny tompo manao hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa fa raha tsy latsaka amin'ny tany ny voambarika maty ny toetra foana izy amen ivavakisika tompo ao misaotranao zahay fa mahatsiaro manokana zahay ny fangiry firian'ny martiora ity volana aogositra ity nanaiky hijaly izy reny nanaraka ny dianao Jesoa nanaraka ny fangiry firianao Jesoa ary misaotranao zay fa tsy aivinao am'izao soratra masina izao tompo fa enao lay zanak'Andriamanitra tahaka ny voambary latsaka amin'ny tany maty ary ankehitriny efa mitaona ny olona rehetra anatiny anao tompo de to am'izay mba andray ny famelan-keloka nataonao ho anay maimaimpona teo amin'ny hazo fijaliana aza velanao anao mpitso lava amin'ny fandraisana ny famelan-keloka nomenao zahay aza velanao anao ampitso lava amin'ny famelan-keloka natolotra ao anay fa avangio amin'ny fanahinao masina zay tompo hanafoana tena hanana fanetretena ary avaozany fanoratenanay eo mba amin'ny fahasoavanao mandalo zao fiainana zao sy ny filany fa zay manao ny sitraponao ihany maharitra mandrakizay amboary ny fonay tompo mamelany elokay mamindrafo aminay amin'ny tsy fahatanteranay fa atao am'izay avo amobe tahaka anao de mitoera amin'ny asan'ny tananay am'izao herinandro vao manomboka zao tompo de mamindrafo aminay miteza hiaraka aminay mba havokatra ny asa tananay ny asa taonay rehetra amin'ny herinandro vao manomboka ity de mitoera amin'ny tokatrano amin'ny asa amin'ny fiangonana misy any tsirairay avy vangio ny fonay mba hitoera ny finoana sy ny fahatokinanao misaotra Jesoa amen